Ry fiangonan'Andriamanitra tateraka aminao indray ny tenin'i Jesoa androany hoe fiadanako no avelako anareo, fiadanako meko anareo. Amen. Alahady 12 Jona 2024. Hiteran'Andriamanitra indray isika fanomeny herinandro vaovao indray. Salamo 112. Salamo 112 rahantsika miredona anomboantsika zao fideranan'Andriamanitra izy. Salamo 112. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Fiderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, fideraha ry olona rehetra. Fa lehibe ny fahamonjena amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Halleluia. Amen. Andriamanitra eo atreo zao fotoana masina zao fanompoana masina zao mendrika anao Andriamanitra, fa masina ianao Andriamanitra, dia masino mivaoka anao fanahy masina. Tsotra Tompo, atreo ny fotoana ho voninahitry ny anarana. Amen. Miara-mipetraka koa dia mivony varavarana andraisana izay mbola diso fidira. Eny amin'ny toeran'ny Ariela Tompoko aho mbola malalaka, aty aloha ihany koa mbola misy toerana.
mandroso avy hatrany a ny sekolelahady anolotra antsika ny fampianarana ao anatin'ny 10 minitra. Mba hitsangana ny zaza sy ny ankizy tanora ary ny sampana sekoly. Vavakisika Andriamanitra indreo ny zaza sy ny ankizy ary ny sampana sekoly eo anatrehanao ankizy tonga amin'ny fotoana anjara fotoana ireo anambarana ny fanahy masina toa no angatana ampianatra anay ndrisa tahotra sy ka hanananay faherezana dia misaotra to efa zary fanaon'ny olona ankehitriny tokoa diavana ny mifidy tenin'Andriamanitra apetraka amin'ny zavatra anankiray izay ananany zany, ohatra hoe amin'ny stylo, amin'ny boky, amin'ny kitapo, amin'ny akanjo ary raha ohatra toko 7 andininy 17 Filipianina toko 7 andininy 17 andeha raha antsika mamaky da hitantsika izay amin'ny anaran'ny Tompo. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Izay tenin'Andriamanitra izay no napetraka ity fianakaviana ty tamin'ilay fiara vaovao vao novidiany. Dia indray andro efa fanao ity fianakaviana moa ny mitsangatsangana rehefa fialamboly zany dia indray asabotsy nandeha nitsangatsangana ty fianakaviana. Dia ohatra ny lasa saina ty zanany ary nametraka fanontaniana tamin'ny rainy. Raha nandinika ilay soratra hoe nanontany hoe fa inona ry dada no hevitry soratra amin'ny fiara manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Soratany-dada eo amin'ny fiara io nanitikitika ny sainy zany ilay tenin'Andriamanitra ny fidiany rainy. Dia nanomboka nanazava ny rainy. Tereo ange io alikanao io tonga sasa ery izy rehefa miaraka aminao, fa rehefa tsy eo ianao ka tody zava-mampatahotra azy izy dia manao taridositra mivovo. Ianao zany no mampahery azy dia tsy manatahotra izy. Dia toy izany kosa Andriamanitra no mampahery atsika. Dia tonga mahery isika sa hiatrika ny ady fa tsy hanao taridositra. Tena marina nge io teny io enge izy izay rahantsika mamaky dia vakitsika veritsika tsara. Dia niarana maky mianaka manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina toko 7 dia nitoy ihany ny fanontaniany zanany. Izany hoe rehefa ao amin'Andriamanitra ve izany ry dada dia tonga mahay be sady mahay ny zavatra rehetra. Dia namaly anjanany indray ilay rainy hoe eny anaka. Fa aiza nefa no misy an'Andriamanitra ho any mantsy za amin'izay dia hay leso tsara zavatra ampianarina indray ty izy. Dia nanomboka ny tanisany misy an'Andriamanitra ity ao am-piangonana, ao anaty soratra masina, ao amin'ny fianarana sekolalahady, ao anaty vavaka sisisisa. Izay ny tany saindray ny tamin'ity. Koa raha mazoto angony ianao dia ahoana hoe ny tenin'Andriamanitra aminao? Tonga dia namaly ilay zanany hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery. Dia nito izany rainy ihany ny teniny ary raha mazoto mamaky soratra masina ianao dia ahoana? Dia mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ary raha mazoto mianatra sekolalahady ianao fianarana dia ahoana? Dia antsika rehetra miara-mamaly hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Dia izany ry havana no entina sampana sekolalahady amintsika. Manomboka amin'ity volana
dia manomboka hiatrika fanadinana nareo na fanadinana fisorota kilasy izany na miara-panjakana izany dia ho anomboka izao koa dia anetanana tsika ataovy eo alohantsika mandrakariva aza manatahotra aza manaya efa hiatrika izany fa tonga dia tsonono ilay tenin'Andriamanitra ampianarina antsika manao hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny amin'ny voninahitra fa isika hitombo fahalalana no mampaherezana mahay ny zavatra. Sorantsika ny sampana sekolalady ho amintsika tokoa izany. Iroson-drayntsika zao amin'ny soratra masina, tsangana amin'ny mpanompony hitary-bavaka, tsangana ihany koa ny mpanompony amin'izany. Tsika ny rehefa vola. Riava malala ao amin'ny tompo amaky ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny tononkira Salamo 170 ka ny 15 andramin'ny 2 ka hatramin'ny 15. Salamo 170 2 ka hatramin'ny 15. Ny filazantsara araka ny lioka 120 ny 2 ka hatramin'ny 14. Filazantsara araka ny lioka ny 2 ka hatramin'ny 14. Ny epistily ny soatan'i Paoly faharoa Koritianina faharoa 7 ny 2 ka hatramin'ny 9. Koritianina faharoa 7 ny 2 ka hatramin'ny 9. Alohan'izany rehetra izany dia hivavaka isika. Mety ary tokony atao saotranao ny Andriamanitra raisoto avo indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, ilay teny tonga nofo ka nonona taminay. Vakiana sy henoina teninao ankehitriny, beteza amin'ny alalan'ny fananao masina, taridalana ameno na tsirairay avy, na ho an'ny mpamaky, na ho an'ny mpitoro, na ho anay izay miaino, ao fenonao fananao masina izay, ka hay andray ny teninao. Fa ny teninao teny manafaka anay amin'ny fahatrana ary manafaka anay amin'ny tahotra aizina rehetra, fa hanazavanay lalazany fananao masina amin'ny teny. Andriamanitra ana mond penatra
aoka iambo sofa baraka, aoka iambo famianarana zay ifaly so ravoravo aminy aoka zay fa izaho dia mangianaka mamonjy azay Jesosy nanompo masony ka nahita ny mpanan-karena latsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray nandatsa-drakitra fatsakely dia hoy izy izay koa marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nandatsaka be izy rehetra ireo dia tamin'ny ampitsahan-drakitra fa izy kosa tamin'ny fanitrany datsahany izay nanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantarinay ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy no nitombony hafaliany, ary ny hamafy ny fahatrany no nampitombony haren'ny hitsipony. Koa vavolombelonao fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany. Sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenanay no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vao anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatateraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka ny efa nanombohany azy teo aloha. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira fanampy 520 mailamailaka ny atoko-pihira mandrosa ty anoloana.
vavaksika ry havana iraina ny voninahitra ao Andriamanitra noho ny amin'izao tokobily fotsiny tokobily izao. Teny aminay ianao, lalan'ny teninao, ary apetraka ao am-bavan'ny mpanomponao izany amin'ny alalan'ny teny, apetraka ao am-bavan'ny atokobily izany amin'ny alalan'ny mitenena Jehovah miaino izay mpanomponao. Ny hamasino ny hamasino izay rehetra fa anambara tokoa izany fiderananao izany vavanay fa atrika anay Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Vetrany ny hira fanefa. Afaka malala rehetra ao amin'ny tompo mbola mampitombona ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ity ohatrentsika androany ity moa dia torteny ary larona amin'ny hira fideranan'Andriamanitra izany fanamafisana ny torteny. Reo perikupantsika androany no istonana ny
fampaherezana ny lesona hoentsika mamakivaky ny fiainana. Ao amin'ny salamo fafitopolo dia misy an'izao teny izao amin'ny andininy fahadimy fa izaho dia ory sy malahelo fanganaka ty amiko Andriamanitro mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao. Ao amin'ny Luka 12:20 dia misy an'izao teny izao dia hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Ary ao amin'ny Korintianina 2:9 dia misy an'izao teny izao ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolony no an'ny tompo aloha dia vao anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Ry afaka malala dinidinika tsy dia hoe ho toroteny takany mahazatra fa dinidinika mikasika ny antsoina hoe fanoloran-tena izao resantsika izao. Dinidinika mikasika ny antsoina hoe fanoloran-tena akasitrahan'Andriamanitra. Zany koa mantsy ny fanontaniana mety mipetraka amin'ny fiainantsika ny hoe zao zavatra ataontsika izao ve tena akasitrahan'Andriamanitra? Ary tokony anontany tentsika hoe tena akasitrahan'Andriamanitra ve ny fanoloran-tenantsika? Raha tsy zany mantsy dia manjary karazana orinasa fakana fahasoavana, fakana volana, fanovozam-pitahiana ihany ary fanangonam-bola ny fiangonana. Fa ny fanoloran-tena marina eken'Andriamanitra raha ny salamo fafitopolo no resantsika ka mahita ny eo andininy fahadimy isika dia ny hoe fa izaho dia ory sy malahelo fanganaka ty amiko Andriamanitro mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao aza ela Jehovah. Dia miankina amin'ny toe-panahy ny olona manolo tena, ny toe-po sy ny toe-panahy ny olona manolo tena. Ny soratra masina izay efa miresaka ny amin'ny ory sy malahelo dia tsy ilay hoe olona tsy manana hoanina, tsy manana vola, tsy manana hotafiana, tsy zany ihany no dikan'io teny io. Ny teny Hebreo moa izay nantika anazy dia hoe ny anavim, ka io dia milaza ny olona malahelo am-panahy, ny olona izay tsy manana iankinana fa tsy Andriamanitra irery ihany. Ary zany no azavaina hoe fanganaka ty amiko Andriamanitro mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao aza ela Jehovah. Ry afaka malala amin'ny fanoloran-tenanao miandrandraniza marina ianao, miankina amin'iza marinitsika amin'ny maha-kristianina tsika, tena miantehitra amin'iza marinitsika, tena ory sy malahelo tokoa ve tsika. Ao amin'ny Samuela 1:1 dia manazava an'izany tenin'Andriamanitra zany ry havana malala, ary andetsika hamaky azy vetivety. Samuela 1:1 andininy 7:10 sy ny andininy andininy 4:10 sy ny andininy 5:10. Samuela 1:1 andininy 4:10 sy 5:10. Efa afaka mamaky azy sika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe dia hoy Elia taminy mandra-pôviana no mamo ianao, esory aminao hitovainao. Dia namaly anaka nanao hoe tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divay natoka tsy akory fa mamoaka ny atopoko eto anatrehan'i Jehovah. Izay natao hoe olona ory am-panahy, olona mamoaka ny ao am-pony eo anatrehan'i Jehovah, olona izay tsy manan-kianteherana, tsy manana iankinana afa-tsy Jehovah, afa-tsy Andriamanitra, tsy mba olona miavinavina am-panahy, tsy mba olona mihevitra ny tenany, olona izay manana an'Andriamanitra tokoa ka miavinavina am-panahy, tsy olona mihevitra ny tena no efa mpivavaka marina tokoa, fa olona izay manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra ka manolotra ny tenany. Marina ny lazainy ny arela teo hoe ndreto izay manolotra ny tenanay, manavao ny fanoloran-tenany indray ho anao, fa olona izay mietry ho ambanin'Andriamanitra, ho ambanin'ny namany ny olona lazainy eto, ka olona manaiky fa Andriamanitra irery ihany no mpamonjy azy. Zany ry havana ny fanoloran-tena marina eo anatrehan'Andriamanitra.
andriamanitra tsy mijery ny zavatra atolotry ny olona loatra hoe inona ny natolony fa mijery ny toe-pon'ny olona izay manolo tena. Ary raha teo akasitrahan'andriamanitrasika, raha maniro akasitrahan'andriamanitrasika, dia tsy maintsy olay olona ory sy malahelo eo anatrehan'andriamanitrasika, ho vehivavy sy lehilahy malahelo am-panahy ka mamboraka mpanidretena ny etaetapontsika amin'andriamanitra, ary tsy manana andriamanika hafa, tsy manompo vatakazo na manompo vato na manompo rano na manompo zavaboary, fa miantehitra amin'andriamanitra irery any, ary andriamanitra irery any no andriamantsika sy mampahery antsika, tsy ny volantsika, tsy ny arenantsika, tsy ny fahaizantsika, tsy reny no mampahery antsika, fa mahay ny zavatra rehetra sika ao amin'ilay mampahery antsika, hoy ny tenin'andriamanitra voaritsika teo. Mahire zary manolo tena ho an'ny tompo, ary milaza amin'ny tompo hoe fa izao dia ory sy malahelo fangahana nafaka andriamanitra. Izay ny toe-panao entina manolo tena,
fa raha makeo amin'ny filazantsara araka ny liosika dia tiako raha tahinika afaka miara-mamakytsika ny andininy fahatelo ao amin'ny toko faraiky amin'ny roapolo izay vakitsika tao amin'ny perikupa teo a ary ny fandrovakin'ny mpanompon'andriamanitra nazavatsara fa iverenantsika indray ny andininy fahatelo amin'ny toko faraiky amin'ny roapolo amin'ny filazantsara araka ny lioka vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hiara miredona azy tsika manao hoe dia hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io nefa nandatsaka be no izy rehetra rehefa niresahana tamintsika ny toe-panahy hoentina manolo tena dia iresaka indray tsika izao ny hoe ny aben'ny zavatra atao fanatitra anyloratena raha tahiny zany ka tsotsorona dia hoe ny aben'ny rakitra ataotsika ny aben'ny zavatra omentsika ny fiangonana na ny asan'Andriamanitra matetika rehefa mandinika nyity teny ity dia zao foana ny eo an-tsaina hoe nakasitrahany Jesosy io vehivavy io satria mahantra izy mpitondra teny izy tsy manana ninninina izy dia akasitrahany Jesosy izy tsy zay loatra no tiany tompo lazaina fa ao no izy fa io mpitondra teny io nefa nandatsaka be noho izy rehetra dia manazava izy eo amin'ny andininy faefatra manao hoe fa ireo rehetrareo ozy izy dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatahany tao amin'ny rakitra fa izy kosa tamin'ny fantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany misy zavatra anankiroa zany ao anatin'io hoe tamin'ny fantrany ankiray zany dia teny hoe dikany teny hoe mahantra eto dia hoe olona toritory fanahy olona tena resy lahatra ary nomeny manontolo izay nananany izany no nakasitrahany Jesosy azy tsy ny haben'ilay rakitra nataony na noho ny fahantrany aranofo fa no izy tena resy lahatra ka nanome manontolo izay ananany izay mahatonga antsika protestanta mampianatra hoe tsika tsy mampianatra ny olona hoe na manery ny olona hoe manaova hapahafolo-karena na hapaharoapolo ny arenanao fa isika mampianatra ny olona hoe atolory manontolo ny tenanao izay anananao dia an'ny tompo a ny fanananao ka raha mitantana ny fanananao ianao ihany ny mahalala hoe zao ny fitantanako ny fananako saingy hahalala ianao fa fananana nomen'ny tompo anao zany a ka tsy toy ny mitantana izay fananana no arinao ianao fa mitantana ny fananan'Andriamanitra ianao an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy zany hoe iny ampelatananao iny iny vola azonao iny io fananana eo ampelatananao an'izy io an'Andriamanitra io an Jehovah io fa ianao no nametrahany andraikitra hitantana zany fananana zany ka raha manolo tena ho an'Andriamanitra ianao dia tsy hoe tapany ihany amin'ny fiainanao no atolotra ho an'Andriamanitra fa ny tapany kosa amin'ny fiainanao ny fiainana andavanandronao dia tsy misy idiran'Andriamanitra sanatria fa tena efa natolotra ho an'Andriamanitra feno ny fiainantsika ry havana malala ary natokana ho an'Andriamanitra zany no dikany teny hoe masina voatokana tena natokantsika ho an'Andriamanitra ny fiainantsika ka ny vavantsika tsy hiteniteny foana ny masontsika tsy hijerijery zavapoana ny saintsika tsy hevitra zavadratsy ary ny fotsika tsy horesin'ny fankahalana na horesin'ny lotompo samihafa izay iainana ety amin'izao tontolo izao fa ho masina sady madio isika satria izany no fanolorantena akasitrahan'Andriamanitra satria nandatsaka izay rehetra nananany ity vehivavy ity tamin'ny fahantrany ka izay nivelomany zany hoe ny mombamomba azy rehetra ny fivelomany izay arapany sosotrony dia nankininy tamin'Andriamanitra tanteraka izany no fanolorantena tompoko misy zavatra indraindray mahadiso hevitra antsika kristianina nomeritreritra hoe Andriamanitra io mila domdomina tapany dia mandoherany Andriamanitra mila homemena indraindray Andriamanitra indraindray koa rehefa tsy mila manomena hoe indraindray atao bebe mba atonga an'Andriamanitra hanao bebe tsy zany loatra fa ny tena jeren'Andriamanitra dia hoe isika manolotra ny tenantsika ao amin'ny Romana toko 12 Paoly apôstôly dia mamerina an'izany hoe atoloro ny tenanareo izy izy ho fanatitra velona fanatitra velona akasitrahan'Andriamanitra
misy olona raindray tsy mivavaka mihitsy tsy miraharaha zy andriamanitra any manao ny adalany rehetra any ary rehefa mba tomina aza dia manao be vava indray rehefa tomina nompo an'andriamanitra rehefa maty anefa dia anaovana fararakitra be amina netsiny amina tapitrisany mahavita inona moa zany mety mahavonjy ny olona anankiray ve raha tahinika hoe tsy nivavaka izy tsy niraharahan'andriamanitra kanefa dia manao be rehefa tonga ny fahafatesany natao ray tapitrisany rakitra natao roa tapitrisa na telo tapitrisa moa mahavonjy va izany mahavonjy ve zany tsy mahavonjy zany ary tsy ahavonjy naovinanaovina ny toe-panahin'ny olona zany sy ny toe-pony averiny indray no akasitrahan'andriamanitra azy na manao ianao na tsy manao aiza ny toe-panahinao raha sanatria misy olona tsy manao ny asan'ny tompo na tsy mety hanao ny asan'ny tompo satria manana toe-panahy zay tsy milamina ao anatiny dia tsy akasitrahan'andriamanitra zany raha misy manao kanefa ireharehana izany satria zao ny voalazana eo jesosy nanompon'ny masony ka nahitany mpanan-karena nandatsa-drakitra tao amin'ny fandatsahan-drakitra eo tsara fa hoe teo zany dia tsy miafina ny olona manan-karena fa avy dia mandrotsaka be avy dia manipy vola be ao anatin'ny fanatazan-drakitra mba ampisehoana amin'ny olona manodidina fa mahavita be izy raha vao misy larona fireharehana zay atao an'andriamanitra na inona zany eo amin'ny asan'andriamanitra tsy akasitrahan'andriamanitra naovinanaoviana ary dia lany maina zany fery maina izany fanoloranteny zany afaka malala atoloro ny tenantsika eo fa natitra velona ary ny fanatorotoro sy mangorakoraka dia akasitrahan'andriamanitra
averiko indray zany revana malala fa fanolorantena manontolo ary amin'ny fo no akasitrahan'Andriamanitra amin'ny fanolorantenantsika. Ary zany no ananantsika fanantenana fa itoy hatrany hatrany ny hirantsika ary ampiasa ny talenta sy ny men'Andriamanitra isika araka ny hirany ary ela teo. Fa eto amin'ny farany dia ny perikopa amin'ny Korintianina 2:4 no raisitsika ary ny andininy izay 5 rahantsika mamaky indray. Korintianina 2:4 andininy 5 zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy araka ny nanantenanay fa ny tenany natolony ho an'ny tompo aloha dia vao anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Teo aloha zany tsika dia niresaka ny amin'ny habe volume ny fanolorantena, fa eto indray tsika dia miresaka ny fotoana hanolorantena, ny fotoana hanolorantena. Tsy araka ny nantenainay fa ny tenany natolony ho an'ny tompo aloha dia vao anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra. Raha nanangom-bola ho an'ny kristianina izay malahelo nampahantraina tany Jerosalema satria nataon'ny Jiosy fahirano ny fiangonana kristianina fahizay. I Paoly apôstôly tany amin'ireo tany antsoina hoe jentilisa tamin'ny fotoanandro dia zao ny fanantenany hoe rehefa nirahana tamin'ireny ny apôstôly takandry Titosy, ny evanjelista moa ny tena marina koa, takandry Titosy anangom-bola ho an'ny kristianina tany Jerosalema, dia zao ny fanantenana hoe anolotra anome ireo kristianina atao Jerosalema ireo. Kanjo tsy zany no nataony fa natolony ho an'ny tompo aloha ny tenany. Dia izay vao nanolotra vola izy ho anay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Lo anay eo dia hoe ho an'ny Paoly zany araka ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny kristianina tany Jerosalema. Noho izany dia zao ny fampianarana avoakan'izany soratra masina zany. Ny fanolorantena kasitrahan'ny tompo dia izao fanolorantena ataon'ny olona efa nanolo tena. Ny fanatitra kasitrahan'ny tompo na ny fanomezana kasitrahan'ny tompo dia fanomezana ataon'ny olona efa nanolotra ny tena no an'ny tompo. Tsy mantsy olona mieritreritra indray hoe za tsy hivavaka fa alefako meloany ny volako. Ohatrinona ny adidy fa ho ataonay zany. Inona indray zao natao am-piangonana fa hanao zay. Hoe izy tsy mipotra any am-piangonana. Izy tsy mieritreritra an'izany am-piangonana any. Dia toy ilay tantara efa nataoko mbola tsy mpitandrina teto nanao an'ity tantara ity teto. Ny toriteny teto tamin'izay. Hoe nisy fianakaviana anankiray manan-karena tonga ny antrano tao amin'ny mpitandrina nylaza tamin'ny pastera mba hiditra fiangonana eto aminareo zahay. Eno ny mpitandrina fa raisina mpitiavana ianareo tompoko. Zao anefa pastera ny tena olana ao aminay zay miasa be daholo samy sahirana ka tsy dia afaka loatra makaty am-piangonana zay fa mba ilazao rehefa misy adidy atao aty am-piangonana. Ay ozy pastera raha izany indray dia tsy tena ato angamba mety aminareo fa aleo misy fiangonana zay ao ambany tsinaninao ao nareo ngamba mandefa ao ny mety aminareo. Nandeha tany reto olona reto ary tezitra mafy tamin'ny mpitandrina. Pastera tena mandainga ianao. Gaga mihitsy zay amin'ny toetranao pastera. Ay ty fiangonana nylazainao hoe andehananay mbany atsinanana tsitsy fiangonana efarava. Osy pastera angatsy fiangonana efarava mety aminareo. Raha ny didinareo fotsiny no ataonareo, nareo tsy hivavaka. Any amin'ny fiangonana rava ny mety amin'ny kristianina tahaka izany. Ravaka malala, marina ve ny fanolorantenanao? Afaka manamarina azy koa ianao. Tsy ny olona ny afaka manamarina azy fa ianao sy ny tompo. Afaka manontany ny tenanao ianao hoe marina zao fanolorantenako zao. Manao an'ity rakitra ity manao an'ity ezaka ity manao an'izao asy zao marina ny fanolorantenako satria efa natolotro an'ny tompo ny tenako aloha. Ny tompo aloha no nanolorako ny tenako. Ary izany natao hoe asa marina ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Asa marina ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Diso hevitsika raha alefa tsika melohan'ny fanolorantenantsika, ny rakitra ataontsika, ny fanomezana ataontsika,
anao w tsika anao tsangambato ataotsika mielohan'ny fanolorantenatsika zany zay ny le hoe atao tony no an'andriamanitra fa tsy tony no an'olona satria mpanompon'andriamanitra manolotra azy marina ny fanolorantena ny mpanompon'andriamanitra anankiray raha tahinika efa tena an'ny tompo izy efa tena resy lahatra izy ary fanontaniana telo no ateraka ireo perikupa anankitelo ireo ny voalohany dia hoe ny fanolorantena marina dia mitaky antsika ny tany tena hoe miandrandraniza marina moa aho tena iza moa no andrandraiko iza moa no tena itokiko tena olona orosy malahelo ve aho ny faharoa dia ny hoe inona moa no tena manosika hanolotra zavatra ho an'andriamanitra anome volana anome fananana anolo tena anao ny asan'andriamanitra inona moa no tena manosika hanao zany satria ve manambe aho satria ve mahery aho matanjaka satria ve mahavita mahay aho ary ny farany dia hoe tena marina ve ny fanolorantenanao tena marina ve ny fanolorantenanao satria efa natolotra ho an'ny tompo ve ny tenanao dia manontany teny tsika ravana malala androany betsaka ny zavatra ilantsika fanolorantena raha ito amin'ny fiangonana misy atsika reto atokopirarely reto manolotra ny tenany ray manavao ny fanolorantena ny filazana azy ho an'ny tompo amin'izao jobily zao tsy fidera-tena araka ny soratra masina izay mipetraka teo fa fiderana ny voninahiny tokoa no anaovana ny asa masina tahaka izao ato manao an'ireny akanjo reny tsy hoe aingo fa fiderana ny voninahitr'andriamanitra ndreo koa tsika mamandiny tena kely mieritreritra indray hoe ahoana moa ny tena fanolorantenako naninona ny nanome maninona ny mbola te hanome ho ve ny tena fahatserovako fa resy lahatra ary tena ny tenako manontolo ve ny tiako atolotra ary efa an'ny tompo ve aho fa raha zany ny marina fa tena orosy malahelo ianao tena manolotra ny tenanao marina ho an'ny tompo ianao ary efa an'ny tompo ianao dia marina ny fanolorantenanao ary ianao la ilazay ny soratra masina fa tsisy asakana anao amin'ny fitiavana tsisy asaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy ianao lay olona eo ampelatanan'Andriamanitra ka tsy misy maninona izy tsisy maharombaka ianao lay mpanompon'Andriamanitra zay na misy miapanga azy dia lazay ny soratra masina hoe iza no iapanga ny olona voafidin'Andriamanitra fa iza ny manamarina azy Andriamanitra ny manamarina azy ary Jesosy Kristy no efa maty hamonjy azy ianao lay lazay ny soratra masina hoe hotahina ianao raha mivoaka hotahina ianao raha miditra ianao lay lazay ny Jesosy Kristy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao engane ho zaho ho ianao ho ny atoky mpirary ely zay vonahitra ho an'Andriamanitra amen.
feonjava-maneny mora no hitianantsika andraisantsika ny toerantsika riariela. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampianaranao anay indray. Tsaronay tokoa ny teninao Andriamanitra. Anaka, atolory amin'ny fonao. Mahatsiaro tokoa izay ankehitriny fa mbola tsy marina indray ny fanoloran-tenanay. Mandiny teny izay ny amin'ny teninao. Mpanoto izay Andriamanitra, mpanao meloko izahay. Ny teninanay tazominay ho anay ihany, fa ny fanananay no atolotray. Miavinavina mpanahy izahay. Mbola tsy mahay manolo tena marina, fa mbola mpanota. Mifono aminao izay Andriamanitra. Faingana ianao Andriamanitra, faingana anao Tompo, hanavao anay, hamindra fo aminay indray. Ianao Andriamanitra nefa nampianatra tamin'ity andro an'ity. Efa nampianatra anay ianao ary dia miondrika eto anatrehanao izahay. Torotoro fo izahay, malahelo am-panahy izahay, mangetahitanao izahay Andriamanitra. Raiso ny tenanay, diovy avao izy, mamindra fo aminay. Mibebaka izahay Andriamanitra, fa tsy mendrika. Mibebaka aminao ary ankasitrao Tompo ny fifonanay. Asandratray amin'ny anaranao izany Jesosy izay nampianatra anay indray. Fa tsy tonga ho an'ny olo marina ianao, fa ny mpanota mibebaka izahay izany. Misaotra Jesosy. Amen.
tsangana ry havako fa ny bebaka marina ianao handray ny famelan-keloka izay tononona amin'ny anaran'i Jesoa dia hoy ny Andriamantsika aminao noho ny anarako dia hononiko ny fahatezerako ary mba hiderana dia manindry fony aminao aho hoy koa Jesoa Tompo izay mandre ny teniko ka mino izay maniraka ahy no manana fiainana mandraka ka tsy ho elohina amin'ny anaran'ray ary no anambarana aminao ankehitriny ho velany ny elokao amin'izao sisa izao a atolory feno tenanao an'Andriamanitra amen sambatra ny velany elo tsy voasarona ny fahontany sambatra ny olona izay tsy isentseo ary tsy misy faly tokoa isika ry havana Andriamanitra mamindra vo izy ambaraondray ny finoanao azy ankehitriny a manekam-pinoana laharana faharoandray a no irantsika manony eo anatrehan'Andriamanitra isika mino an'Andriamanitra iray raisy to fanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra ary an' Jesosy Kristy ray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraka ny ray talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra ao ay amin'ray amin'izava noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika edina avy tany an-danitra izy ary nataony ny fanahy masina nofo tamin'ny marivily olona nombona tamin'ny hazo fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanam-paham-pony Pilato izy ala izy ka nalevina sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy niakatra ao an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanan'ny ray avy any hoe viny indray amin'ny voninahitra tsara ny vela sy ny maty ary ho mandraka izay isika mino ny fanahy masina tombo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy akalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny amin'ny vavany mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstoly ary manerana izao tontolo isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fijangana ary ny fiainana manday mipetraka isika dia manolotra hira anankiray ny atoko-pihira arak'izay fa vao
ny mpianakavin'ny finoana miaraba tsika nahatratra izao alady manokana eto amin'ny fiangonana izao dia ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona nijoroany atokopira ary ela teo anivon'ny fiangonana ary teo anivon'ny fitoriana filazantsara akira zay nataon'izy ireo ary mbola hataony. Miaraba nareo ry avana malala ary miaraba manokana nareo ry sanaka malala ao tompo ahatratro zao jobily zao. Eto amin'tsikefitsigema moa dia ny 20 taona 50 taona dia miakatra any ambony any any zay no antsoina hoe jobily fa ny sisa dia fankalazana tsingeritaona. Ry avana malala amin'ty androany ity zany dia tahaka izao no fizotrany fifampiarabantsika amin'ny atokopira ary ela. Voalohany dia isy ny fitokanana fanamina vaovao hoentin'ny atokopira manatanteraka ny asa fanompona zay ny antsoin'Andriamanitra azy. Ary raha voavity zany fitokanana fanamina zany dia reo tompon'andraikitra ao amin'ny atokopira ary ela no andray fitenenana solotenan'izy ireo anao ny fitenenana zay tokony holazaina mandritra zao taonjobily izao. Ary rehefa vity zany dia ny fiangonana no hiteny sy hiarahaba miaraka amin'ny sampana sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana araka nefa nampiomanana atsika rehetra satria jobily moa zao dia ho tonga sika mianakavy ny sampana rehetra ny fikambanana rehetra dia efa solotena avokoa ety amin'ny altara ary miaraka amin'ny tsodrano izany ataotsika izany fa azahoan zareo manatotosa ny adidy manandraikitra zay miandry azy eo amin'ny fitoriana filazantsara. Izotra amin'izany tsika zao ka ao anatin'ny hira laharana 100 ny firany FFBM ao anatin'izay no iakarindray mandeha indray ety amin'ny altara moa ny ianareo satria hitokana fanamintsika averiko indray ny fanazavana hoe rehefa zavatra ny tokanana dia mitokana ny filazana azy. Raha olona dia manokana fanokanana dekonina fanokanana mpitandrina fa raha trano na zavatra dia fitokana trano fitokanana fanamina zany no fiteny ato amin'tsikefitsikema rehefa voalamina izany fomba fitenenana zany ho marina eo anivon'ny fiangonana manontolo. Ao ary avana malala 100 dia ao anatin'izay nareo no tsangana indray ataony fitokanana ny fanamina ary vity zany dia iroso amin'ny fampiarabana taonjobilitsika. Ry afaka malala miroso amin'izao
fitokanana fanamiana vaovao ho an'ny atokopira ary ela izao isika vavaka isika reto izay tompo tokana ireto fanamiana reto eny akoditra reto mpanomponao reto oenty manao ny asa fanompoana hiavahana amin'ny hafa eo amin'izany fitoriana filazantsara zany ary anamasina tena anokana tena mba tena pitoromarina tokoa ny filazantsara anao ka dia fiderana ny voninahitra ao iatokopy fampahafantarana ny anaranao ny dikan'izany fankalazana ny anaranao tanterahanao aminy zany ho amasino izy ireo fa ho masina ireny fitafiana reny amasino fiainany fa votory na tsy amin'ny teny aza ny filazantsara amasino toe-panahany mba haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao izy rehetra ary amasino reny fitafiany reny mba ho voatokana tanteraka tsy hanaovana asa hafa afa-tsy ny asan'Andriamanitra afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra mana masinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana sotra tompo amen zao tenin'Andriamanitra zao no entsika mitokana ny fanamiana eny akoditrareo Eksodosy 20:17 sy ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia manamasina ny tenanareo ianareo ka aoka ho masina ianareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo ary tandremo mididiko ka arao zany izaho no Jehovah izay manamasina anareo Isaia 40:10 Isaia 40:10 amin'ny anaran'i Jesosy ifaly dia ifaly amin'i Jehovah ifanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitra fa notafiny fitafiana famonjena aho ary nakanjony akanjo fahamarinana toy ny papakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona ary toy ny ampakarina ravaka ravany amen arak'izany ry havana tsy hanotoroteny fahandrony akory fa laza zavatra anankiroa ihany voalohany dia tsy hoe ny akanjo akory ny manamasina antsika reny akory ny manamasina antsika fa isika no amasin'Andriamanitra ka mahatonga ireny fitafiana ireny masina rehefa ahatoka antsika anomponan'Andriamanitra ireny izany ny dikany teny hoe masina ary ny faharoa dia mariky ny fananantsika ny famonjena reny fitafiana masina ireny mariky ny fahamarinam-piainantsika ka tsy mety amintsika ny mitafy azy salamindrendrendray mahita tokopira ianao le tazay zao moa dia efa mba koralina koa taloha mahita tokopira ianao misy an'ireny karazana antsapanahy ataon'ny slodapartana ataon'ny vondrom-piangonana vitsivitsy mifanakaiky toerany ireny anaovany reny fanamiana ireny taloha moa ny sasany ary asianan'le salamity etôly ity izioga anaovany mpitandriny ity dia zioga tena miala mihitsy fa tsy hoe mipetraka amin'le akanjo kory dia manao zioga mihitsy kanefa dia lastovavy mamamo sy mamofopofona zava-mamamo zava-mahadomelona no eninao eny ny fiangonana eny ary mahatezitra ny ray aman-dreny tamin'izany indray tenena ny ray aman-dreny azy mandendeha amin'ireny tsony tanony mandendeha antsony fa olona mamo daholo ny any ka tenaina fa ianareo zao dia tafy an'ireny fitafiana ireny mariky ny fahamarinana satria ampakanjon'Andriamanitra fahamarinana ianareo ary ho tafiny famonjena ianareo nitoro teny akira ataonareo dia ho mariky ny famonjena izay fahazonareo iza moa no afaka hitoro teny raha tsy efa voavonjy izy fa rehefa mahatsiaro izy fa voavonjy izay vao mitoro teny asan'ny olom-boavonjy ny asan'Andriamanitra fa tsy asan'ny olona mbola vonjena etsero izy ary raha koto vonjena fa tsy raha koto mamonjy dia izy indray no hitorony filazantsara dia mahireza ry havana malala koa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina no anamasinana sy ilazana aminareo hoe voatokana anaovana ny asan'Andriamanitra reny fitafiana ireny masina ho anareo izy masina ho an'izay ho an'ny fiangonana izy ary masina
ho atsika rehetra izany fitafiana izany ka rehefa misalotra ireny ianareo dia olona vonina hitoro ny filazantsara voninahitra ho an'Andriamanitra ho hamasin'Andriamanitra ny nareo rehetra. Amen. Ivavaka sika raha mety dia mba mitodia makaty ianareo ivavaka sika mety ivavaka sika. Tompo Andriamanitray, tsy ny fitafiana tokoa ny manamasina anay fa ianao no nanamasina anay ary izahay no hamasinanao ka dia masina fitafiana izay anaovanay. Reto fitafiana masina reto atokana ary efa voatokana hanompoana anao irery ihany. Toriana ny filazantsaranao anehoana fa manana famonjena, manana fahamarinana ao am-pony reto mpanomponao reto. Ary ireto mpanomponao reto izay misalotra azy, na izy ao anatin'ny atokopira na ireo mpanohana sy ray aman-dreny izay mpikarakara ny asan'Andriamanitra ao amin'izy ireo. Izy ireo no tsofiny rano hoe ny fitahian'Andriamanitra tsy tora zanaka ny fanamasina ho aminareo ane ampahery lalandava ahavitana roabe ahefana roabe amin'ny asan'ny tompo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia ambarako fa voatokana anaovana ny asan'Andriamanitra ho anareo ireny fitafiana ireny. Tsy haingy fotsiny ihany fa manambara ny fahavononanareo hitoro ny filazantsara, fahamarinana sy famonjena ao am-po. Mandehana amin'izao herinareo zao, mandehana amin'izao fitafiana izao fa ny tompo anareo. Fitafiana koa moa dia mora hita kely, mena be sy mavomavo. Tazana izany fitafiana izany ka dia nareo ny fahazavan'izao tontolo izao satria inoko fa izany no tena fidiananareo azy. Hoe loko mazava, nareo ny fahazavan'izao tontolo izao ny afo, ny mavo sy ny mena dia ho afo masina eo amin'ny fiangonana ny hira ataonareo ka ahatonga firy tampo hanompo an'Andriamanitra fa tsy ireharesana hatria. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra resa za. Amen. Aso mipetraka nareo anatin'ny fiojava-maneno akoatra n'ireo ray aman-dreny sy tompon'andraikitra izay andray fitenenana. Vito zao teny avy hatrany ianareo, vita ny fitenenana ataonareo, tenin'ny fiangonana, sampana rehetra sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana mivonona zakazaka mangety amin'ny altarintsika miaraka amin'ny valopy sy maninona na fotsifotsy na mavomavo fa rehefa valopy dia mety. Eny tompoko, miangavy ampanajana ny filohan'ny Ariela izay fanitondra ny Ariela rehetra nandritra n'izay 5 taona izay mba hiakatra ety anoloana ihany koa miaraka amin'reto ray aman-dreny. Ilay filoha rehetra mbola tonga eto amin'ity andro an'ity mitantana ny Ariela nandritra izay 5 taona izay. Isaoranay ny anaranao ry Andriamanitra tsy toa, fa lehibe tsy takatray ireo fanomezan-tsoa. Izany andininy hira ao anatin'ny hira faneva izany no entiko hiarabanantsika rehetra mpianakavy ny finoana amin'ity andro an'ity noho ny amin'izao jobily fankalazana 5 taona ny jorony ny antokopira Ariela indrindraindrindra ny toriny ny filazantsara teto amin'izao fiangonana izao. Nandritra izay 5 taona izay tokoa dia
nahatsapy izahay enina dia ireo braony fandimby ary zay mihitsy natokanao hoe aloha miakatra ety anoloana anareo nahatsapy izahay fa tsy tamin'ny herinay na tamin'ny tanjakay na tamin'ny fahaizanay na tamin'ny fahalalanay no mbola mampijoro anay tahaka izao patsapanay tokoa fa aya teo foana Kristy tamin'izay rehetra natao tamin'izay rehetra nalea indrindrandrindra tamin'ny asa mpanompoana izay niantsony anay indrindraindrindra tamin'ny fanomanana izao jobily izao dia maro ny zavatra sarotra no sedraina sy ny lalovana nanomboka tany amin'ny volana janoary tany mandra-pahitonga nyity fotoanandroany ity teo ny fitsapahana samihafa ny sakatsakana nalefa n'ilay ratsy ny zanatsipika fa izao tsapanay fa tsy miova omaly anio ary mandrakizay le Andriamanitra izay vavahantsika fa manana ny heriny manana ny fahalebiazany mandrakariva izy nanampy anay tamin'izany rehetra izany izany no anton'izao jobily izao tsy ho fisehoana sanatria fa tena fahatsapana fa mendrika an'Andriamanitra ny voninahitra noho ny fitantanany noho ny soa rehetra nataony noho ny fahalebiazany noho ny fitiavany sy ny fahatsarany rehetra natafiny anay zany nandritra izany 5 taona izany no antony anomezanay voninahitra azy isaorana azy ihany koa ny amin'izao jobily izao eto ihany koa dia mitodika manokana amin'ny braony fiangonana manao azafady ihany koa aloha satria mangataka anao mpanajany zay raha matoa mba hiakatra ety anoloana ihany koa mangataka indrindra tompoko mama mifaniry zafady tompoko mitodika manokana amin'ny iray andreny mpitandrina ny braony fiangonana iray manontolo mitodika ihany koa amin'ny vadina velan'ny mpitandrina teo aloha mama mifaniry telo mianaka fa nandritra izay 5 taona izay tokoa dia teo foana izy ireo marina fa voasamba ny ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Roger no miaraka amintsika eto fa nandritra n'izay fotoana foy izay nahatongavany teto amin'ny fiangonana dia tsapanay ny fitiavana ny fanampiana ny torolalana sy izay rehetra fanampiany fanahy masina azy ny amin'ny fiaraha-miasa taminay indrindraindrindra ianareo mpiangonana ihany koa tsapanay tokoa fa nisy ny fotoana mety nandalo fotoatsarotra mety teo ny mety tsy fahatanterahana maha-olombelona manaiky izany zay fa saingy izao teo ihany koa ianareo tamin'ny fikolokoloana fitaizana ary reto ondrinareo dia nahitsynareo mandrakariva mba tsy hivily na hiveriny lalana ary izao androany izao no pirofo izay asa rehetra no tanterahinareo izay makasitraka makatelona Andriamanitra ne ameno atsika amin'ny fitiavana misaotra ihany koa ny sampana tsirairay avy mety misy hoadiniko fa teo ihany koa ianareo tamin'ny fitaizana ireo mpikambana tsirairay azy tamin'ny fanabeazana sy fikolokoloana ny mpikambana rehetra tao amin'ny antoko-pirariela ka nahatonga an'izy ireo nanorina ny finoany sy ny fahatokinan'Andriamanitra ka nasa iny mijoro ho vavolombelona amin'ny fitoriana ny filazantsara anisan'izany ny AFF izay maromaro amin'ny mpikambana ato amin'ny antoko-pirariela no mpikambana amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany tsy hoe tsy ampy tsy akory ny ato amin'ny ariela fa hoetin'lay afim-pitiavana ho famonjena ny hafa dia misy ao anatin'izy ireo ny ao anatin'izany sampanasa AFF izany eo ihany koa ny sampana fifoazana izay raha ny tena izy dia tokony tsika rehetra zao no anatin'izany fifoazana izany hoe tena hifoa hiala amin'ny faharatsiana ny fiainan'izao tontolo izao fa
tena ametraka ny fiainana ho an'Andriamanitra ray manontolo. Ny sampana tsirairay avy ihany koa tamin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra na ny fanatotosana ny rakitsary sy ny rakikira izay navoaka tamin'ity 520 taona ity, araky ny fanamby izay napetraka teo anatrehan'Andriamanitra, indry fanamaly vavaka izy. Raha tsaroanareo tamin'ny herintaona tahaka izao dia napetraka teo am-pianan'Andriamanitra izany hoe raha amin'ny herintaona tahaka izao dia maniry koa izay raha maniry ary mangataka koa izay raha mangataka amin'Andriamanitra ny amoahana ny rakikira. Saoran'Andriamanitra fa totosa sy lavorary zany tanteraka izany tamin'ity andro anio ity. Makasitraka atsika rehetra izay nanampy tamin'ny fanatotosana izany. Fara-pitenenana fa faratapom-boninahitra itsika fiangonana ray manontolo, indrindra tamin'ny fanohanana ny asa izay nitanterahanay, ny fivarotana ireny bie maro samihafa ireny, opération glace, panier garni, gâteau concert, tsy vo tamin'ity andro anio ty ihany zany fa nandritra ny taona maro izay nijoroany ary ela, dia afaka nandroso zahay noho ny fanampianareo noho ny fitiavana izay nasehonareo. Tsy hainay ny amaly izany ary tsy ho voavalinay fa mangataka izay amin'Andriamanitra. Izy anie ampitombo anareo mandrakariva amin'ny fitiavana, indrindra ny fitahiny, ny fahasoavana, ny fanambinana ho amintsika tsirairay avy ary izay fantany fa mahasoanareo enina tsy voatony ny vavanay, dia mino tsy matoky izay fa Andriamanitra milaza hoe na mbola tsy mangataka ary anareo dia efa fantatro izay ho anareo. Izy anie amaly fitia atsika tsirairay avy. Maro ny fisaorana izay tiana atao noho ny hafaliana ny antony izao, antony fotoan-jobily androany izao, nefa fo ny fisainanay ka tany amin'Andriamanitra ho atsika tsirairay avy. Izy anie ameno anareo amin'ny fahafenona ho amin'izay rehetra tsy voatony ny vavanay ny amin'izay firarintsoa, ny amin'izay vavaka asandratray ho anareo. Izy Andriamanitra manankarepahasoavana ny ameno anareo amin'ny fahafenona rehetra. Manarakarak'izay dia manana ny anjara fanompona eto amin'ny fiangonana ihany koa izay. Misy moa ny tsangam-bato izay eritreretinay amin'izao fankalazana ny 520 taona izao. Mbola tsy ataonay androany le izy fa tsy mora manao zavatra. Dia mangataka izay ary araky ny fandaram-potoana izay napetraka ihany amin'ny calendrier dia amin'ny famaranana izao jobily izao no atolotray izany tsangam-bato 520 taona ny antoko-pirariely izany. Fa amin'ity andro anio ty dia tsy hainay ny angina, tsy hanao anampy ny fiangonana amin'ny asa izay miandry azy satria fantatray fa lehibe sy makadiry ny asa miandry an'izao fiangonana misy atsika izao. Eo ny fanorenana ny fanaovana ny W, ny tsangam-bato ho an'ny fiangonana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny rehetrarehetra. Ka eto izay dia mahatsiaro manana didy eo anatrehantsika fiangonana ny amin'izao fankalazana izao. Indreto izay manolotra izay voatsirambin'ny tananay ho marika noho ny fifaliana ho fankasitrahana antsika tsirairay avy indrindra ho fankanasahana ny fiangonana ray manontolo. Manolotra ny ho an'ny fiangonana, manolotra ihany koa ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ny firarintsoa sy ny fankasitrahana tanteraka. Manokatra ihany koa ny fankasitrahana ho an'ny mamany faniry telo mianaka. Isaorana azy ny amin'izay bavaka sy ny fitahiana sy ny tsodrano rehetra fanolorana tolo-hevitra maro samihafa nataony anay. Mahatsiaro ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina izay mizadra raha eto amintsika. Tsaronay fa teo foana ihany koa ianao rehefa tsy teo ny mpitandrina nandritra izay fotoana maro izay izay nahatongavanao teto amin'ny fiangonana. Makasitraka tompo. Manolotra ihany koa izay mari-pakasitrahana ho an'ny mpiasa-piangonana izany zaka raha eo izy na ny vadiny noho ny fiaraha-miasa
omaly fotsiny zao a nandritra ny herinandro angama latsinay talata sy lakamisy a zoma ary omaly a de ataoko fa raha tamin'ny 5 alina tamin'ny 10 alina ny arahany taminay teto a de kely zay makasitraka makatelina tompoko Andriamanitra amaly fitia atsika rehetrarehetra fanetanana fotsiny angamba no ataoko a itya lay rakikira sy rakitsara efa amidy eo izy tya manomboka marain'izao rehefa mirava ny fiangonana amidy atsy atokotany ny faharoa manarakarak'izay a de misy an'ilay antsakira mofomamina gâteau concert zay ho tanteranay a anio ariva amin'ny 3 tolakandro eto amin'ny fiangonana arak'le fanetanana nataoko a de raha ny fikasanay a raha ny fanerenay a dia natao tany amin'ny toerakafa na tany amin'ny eska tany amin'ny palais des sports maro ny toerana ny tetezinay fa manaiky zay hoe eto aloha zany ny sitrapon'Andriamanitra de manaiky zany zay ny tiako ambara aminareo de zao hoe tsy hanao spectacle zay fa zao a miezaka zay a tahaka ny tamin'ny heritaona zay maro tamintsika zay nanatrika zany a no nandray fifaliana ary nanovo aim-panahy vaovao ndray de izany no hanetananay anareo a mba ho tonga marobe tahaka zao a marain'izao a itsika rehetrarehetra ho fanohanana sy ho hery ho anay a ny fanohananareo a anay marina fa le ray alina ariary a de vidina gâteau zay andray gâteau zany a no mandoha ny ray alina ariary afaka mividy an'ity koa anao de miditra fa raha sanatria anao a sady tsy manana na tsy niomana ho amin'ny gâteau a na ho amin'ny DVD a dia fifaliana ho anay a ny mandray anao a eto amin'izao fiangonana zao anio ariva ny amin'ny fiantsa fitoriana zay ho tanterahanay ho avy eo a ireo tendry zava-maneno a zay efa niaraka taminay a mba mampiavaka anay a efa fanaonay zany a nanomboka tamin'iny taona lasa iny ny rinay sy mbola angatahanay amin'Andriamanitra de ny 5 taona manaraka de araka ny teny faneva hoe mba ho fiderana ny voninahiny izay anehonay any zany fahalehibiazan'Andriamanitra zany a ny 5 taona sisa iezaka zay a mba anao ny asa fitoriana tsy eto amin'ny fiangonana zao ihany fa mba apahafantatra ny fijorony ny fiangonana Salema vaovao ihany koa tahaka ireo antoko-pi zay manana ny maha izy azy a eo amin'ny fiangonana rahavavy a fantatsika iezaka zay a ny anatratra izany tsy ho azonay mihitsy zany ary tsy ho takatray zany tsy ho tanterakay zany a raha tsy eo aloha ianareo a fiangonana amin'ny fanohanana anay indrindra ilay Andriamanitra zay ivavahantsika no ametrahanay a izany fikasana sy faniriana izany mino sy matoky hafa ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra mahery ka ho tanteraka sy ho lavirary zany a tera sy laza ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho azy ihany koa misaotra indrindra tompoko ary tompo koa dia misaotra an'Andriamanitra tsika no ny amin'ity fotoana ity angatahako zao a ny tenany sampana ny fikambanana rehetra zay tarao ny fitandremana mba hiakatra ety amin'ny altara ny zava-maneno no ikaranareo ity a mbola ao ambadika eo mitendry a sampana ny fikambanana sampanasa asa rehetra eto amin'ny fiangonana ry havana malala ny voalohateny dia ny fisaorantsika n'Andriamanitra Andriamanitra zay mahafiangonana ny fiangonana
ary maha-kristianina antsika maha-mpanompon'andriamanitra antsika raha tsy ambara eo amin'ny fiangonana zany andriamanitra zany a dia tonga tsinotsinona isika fa ny vonahany ny anarany no anarana hoentsika joroantsika anompontsika azy misaotra azy tsika fa rotahiny ny anankiray amin'ny rantsan'ny fiangonana dia ny atokopihira Ariela ka nahatratra ny jobily volafotsy izay nijoroany zany atokopihira zany a teto amin'ity fitandremana misy antsika ity isaoran'andriamanitra noho ny amin'ireo mpanompony marobe na mpitandrina na loa sy birao ary tompon'andraikitra tao anatin'izany atokopihira Ariela izany ho azy rery ihany ny voninahitra tamin'izay nataony tamin'izay vita ary mbola hatao ao anatin'ny atokopihira misaotra manokana anareo zay lohan'ny tenenako izay tokony ho lazaina dia fisaorana manokana no hatao a fisaorana noho ny fiarah-miasa marina tokoa fa tsy mbola ampy-heritaona zay no nateto aho a ary ny atokopihira dia efa 5 taona niara-niasa tamin'ireo mpitandrina rehetra ny fandimby ianareo a ary niara-niasa taminay koa zavatra tsapako a dia ny hoe tsy manahirana tsotra ary mahafinaritra miara-miasa aminareo satria mandeha pahatsorana ary rehefa mandeha pahatsorana dia tsotra daholo ny zavatra rehetra ataoko tsy noho ny hoe mpitandrina vaovao fa ataoko fa noho ny amin'ny tompo dia tsy nisy zavatra nampifanditra nisy zavatra manafitohina fa zotra tsakany sy andavany ny asa ary disaorana ianareo manao teo ambany fitantanan'ny tompo fa atotosa tsara zao jobily fa 5 taona zao amin'ny maha-mpitory-teny mpilaza tenin'andriamanitra amin'ny maha-mpaminany ty zany ny mpitory-teny maha-mpaminany no ilazako aminareo hoe atokopihira lehibe tokoa ianareo tsy hoely zany a fa ho tonga amin'izany tanjona iriny zany ianareo a manisany atokopihira malaza eto an-taninarivo sy eto Madagasikara ianareo nefa efa nilazaiko tany am-piandohana hoe tandremo sao mirearea satria zava-dehibe izany ho tonga aminareo zany ary tsy maintsy ho tanteraka aminareo a fa Andriamanitra tsy miteniteny foana akory a rehefa milaza zavatra ho antsika izy ary disaoranay ianareo amin'ny fahatserovana ny asan'ny fiangonana dia nanoloranareo an'ny fiangonana ary ny fahatserovanareo anay rehetra ao ny tenako a izay mianakavy a ao koa ny fianakavian'ny mpitandrina lasan'odimandry a mianakavy a ary ao ny staziera antsika izay tena mpanampy nahafatra-po tokoa nandritra zay fotoan'izay a ary ao ihany koa isika mianakavy a izay tsy adinonareo zay aho vao tena hiditra amin'ny votoatiny ny amin'izao fa 5 taona zao arahaba lay nasoavina hoy ny fitenitsika fa tompony momba anao tena nomban'andriamanitra ianareo a ka tonga fiderana ny voninahitr'andriamanitra tokoa miarahaba anareo atokopihira Ariela izahay birao ny fitandremana izahay sampana sy fikambanana rehetra eto amin'ny fitandremana misy antsika ary izahay fiangonana manontolo a jobily moa izy tia ka dia angatahako ny fiangonana hitsangana mba ho mariky ny fiarabana ny Ariela ao anatin'izao jobily volafotsy zao a ary hitehaka mafitsika ho fampahirezana azy ireo mariky ny fifaliana zany ady ndreto ny fiangonana manontolo miarabanareo ry zanaka malala ao amin'ny tompo a mahereza sy mahatanjaha mandehana amin'izao herinareo zao a fa ny tompo momba anareo petraka ny fiangonana ifidy ireny fanaminy ireny ianareo amin'ny fankalazana ny jobily a ka dia tsy sanatria lanjiro manentona akory ny atokopihira Ariela fa ho atokopihira mirehitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra mirehitra amin'ny hafanam-po anao ny asan'Andriamanitra mirehitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra satria loko ny fanahy masina ny loko mavo sy mena zay anaovanareo a ary zany no mahatonga antsika hoe amin'ny alady manaraka ny trinité dia menamena no loko liturjika zay ampiasaina eto amin'ny fiangonana fa dia engane rehitra tokoa ianareo amin'izany fanompona zany fahatelo dia faly zay manana anareo mijoro eto amin'ity fiangonana ity tahaka ny fananantsika atokopihira rehetra ato anatin'izao fiangonana misy antsika izao koa mampahery anareo zay amin'ny asan'ny tompo aza matahotra fa momba anareo ny tompo
ary mandehana ka mijoroa ho vavolombelon'ny tompontsika araka ny tenin'ny tompo manompoka eto Jerosalema, Samaria sy Jodia ary hatrany am-paran'ny tany. Ka antenaina fa tsy atokopira matoritory fa atokopira rehetra tsara, mahavita ny adidy dia manandraikitra amin'ny fitoriana filazantsara. Tsy atokopira izay sanatria hideratena fa tena atokopira hiderany voninahitr'Andriamanitra tahaka an'izay efa nataonareo nandritra izay 5 taona izay sy tamin'ity taonjobily ity. Arahaba noho ny taonjobily, arahaba noho ny 5 taona hotahina ianareo raha miditra, hotahina ianareo raha mivoaka, ary fantatro fa goavana ny fikasana izay ao an-tsainareo amin'izao jobily izao. Amin'ny asa izay mbola aloha aloha tsy tenitenenina fa aloha surprise aloha, ary tsy goavana izy rehefa tsy surprise dia goavana zany tanteraso matsara zany. Ary nareo moa ny fidiny hoe anome farany amin'ny tsangam-bato dia atenaina fa dia anampony tsy feno rehetra ianareo atokopira rela ao anatin'izany tsangam-bato izany, satria zay le hoe mianga farany vodiaina tsy mianga aloha hoy ny fiteny any atsimo any ka dia ho tanterahanareo zany ary ho tanterahan'ny tompo aminareo. Farany dia atokopira moa ianareo, ary telo ny atokopira eto amintsika farafahakeliny, telo tsika dia akoatran'ny atokopira zanaka fifoazana ko fa efatra zany tsika zao dia zao ihany ianareo no anisan'ny zokony koa ianareo eto amin'ny fiangonana, fakatiava tsara sy tsy misy mahasosotra ary tsy misy manafotoana sy tsy misy mandreraka aim-panahy ohatran'ny hoe miadiady mifampialona fanentsika ny atokopira zany ny anisan'ny manimba ny aim-panahy ny vahoakan'Andriamanitra. Dia atenaina nareo fa mpitaridalana amin'izany ny atokopira rela, ary efa hita zany nataonareo zany ka dia mahereza ry havana malala vita be any ianareo eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Farany dia izao, fantatra ny ezaka ataonareo ary ambaranay, za moa no miteny dia ny fiangonana zay, za no miteny dia ny birao ny fiangonana zay, mpihevitra raha zay, katoko mifandraisana zay, ambaranay fa vonona hiara-miasa aminareo zay ary anao zay azo atao mba ahatonga anareo vavolombelon'ny Kristy tokoa ka ho tanteraka eo amin'ny fiainanareo manokana, ary ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenentsika iteny izay nofidinareo fanevity dia ny hoe mba ho fiderana ny voninahiny tokoa ianareo. Ka dia miampy anareo ny vavanay miteny mitoriteny dia manana mpitoriteny firy moa nareo zao ariely zao raha zao tsika miteny zao hoe ariely événement akory fa atenaina fa hoe misy raha fijeriko azy mahatratra any amin'ny 20 any zao mihoatra ka dia farafahakeliny zany raha 20 ianareo dia raika amin'ny 20 tsika miara-mitory dia miampy ny atokopira hafa mihoatra ny 100 tsika mihoatra ny 200, ary rehefa itsika rehetra ny miara-mitory dia amanarivontsika no miara-mitory ny filazantsara. Manatenitsika ry havana malala fa tsy hoe kobonitsika ho antsika samy rery ny fahasoavana, manatenitsika fa mbola isy vahoakan'Andriamanitra fanondrony ray hiditra ato anatin'ity fiangonana ity ka izao tsika dia atao hoe fidirana voalohany zao, ary raha afaka kelikely dia ho fidirana faharoa zao noho ny ataon'Andriamanitra ary noho ny ataonareo mpanompon'Andriamanitra. Mahereza sy matanjah raisinay ny tananareo dia atolotray ny valopy zay fiangonana no anao farany fa laony sampany manao voalohany dia za no miteny hoe izavy ianareo no mandray tanana arahaba tompoko. Zany dia sampana vokovogomanga miaraka amin'ny fanampin-drehetra, sampana mpanazava stily aza miasakasaka loatra, sampana fifoazana, olona sy ray aman-dreny, sampana sekolelady, fiambanany mpiasan'ny fahasalamana, ny atokopira-tany-ketsa, ondrona fototra laika Eiffel, sampana lehilahy kristianina, fikambanany mpitoriteny sy ny katekista, ny firalahin'ny dekona sy ny loholona, sampana asa fitoriana filazantsara, sampana dorkasy, atokopira mainto milaly, fikambanany mpampianatra sy ny mpanabe, ny sampana tanora kristianina na STK, ary ny fiangonana reniny
mihinam-bary aza misy latsaka dia natsangako tety moa le brao mifandimby teo aloha le filoha dia mba tiako zany a mba anoronanareo hoe ireto a no filohan'ny tantana ny Ariela nandritra n'izay 5 taona zay fa za mbola tsy ampy ray taona akory ray taona angamizay nandraisako azy fa ny 5 taona 5 taona ny Ariela dia ireo ro zoko ireo a dia mba fifaliana ho ana ny manolotra an'izy ireo a ary miarahaba an'izy ireo ihany koa ny amin'izany 5 taona ny tantanana ny Ariela izany. Monsieur Riri, maketo mihitsy anao raha mety azafady. Mba ho hitan'ila izy fohifohy fa kely mahavita io a. Madame Bodo. Et Monsieur Yery. Et Monsieur Sam. Ireo a no nitoto na fotsy a nahandro na masaka. Ireo no namono ny voay a fa izany no ravaka ny vanginy. Makasitraka anareo a Andriamanitra amaly fitianareo a ny amin'ny fikelezanaina fa tsy foana tsy akory ny fikelezanaina ataonareo a ao amin'ny tompo. Andriamanitra ombanareo a ao atokantrano ka hatrany an-tsaha. Misaotra indrindra tompoko. Manarakarak'izay a dia manao azafady aminareo koa mamelahy anareo a ny amin'reto ray aman-dreny izay mijoro ety anoloana miaraka aminay. Ao a misy ny Madame Entsoa sy Monsieur Dolara mivady. Mba mangataka anareo zay mba makato. Tonton Olivier sy Madame Bernadette mivady. Monsieur Dominique sy Madame Zanine mivady. Rangamo lasa nanao dia lavidavitra kely a dia tsy eto fa izy zany ilay filohan'ny dekona eto amintsika Ramseny. Ao ihany koa Monsieur Andry Faharo sy Madame Ihary mivady. Ramsey moa mbola raikidraikitra amin'ilay zazato fa mbola misy zazakely zay ao dia io izy io ambany eo io. Iny Ramsey iny a Ramatoa. Dia ao koa Monsieur Zaka sy Madame Vololona. Ramsey nakaiza? Any ambony izy. Rizy. Dia izy sady DMS nay taloha no ray aman-dreninay a mpanohana anay a amin'izao. Eo ihany koa ny DMS a dia sady ray aman-dreninay ihany koa izy a Monsieur Edmond. Iny izy iny a dia Madame Ravaka. LMS kay satria izy efa loha olona azafady. LMS a DMS. Ireo zany a dia mamelahy anareo a ny isaotra n'izy ireo manokana ihany koa ny amin'ny fanohanana, fanampiana, fitrotronam-bavaka ary ny tolotsaina sy ny tolo fampianarana rehetrarehetra, fanitsiana ihany koa, fampaherezana tao anatin'izay 5 taona izay. Dia makasitraka makately tsy voavalinay ny fitiavana izay nasehonareo tamin'izay fotoana rehetra ny arahana izay. Mino sy matoky hafa mandritra ny 5 taona manaraka dia mbola hiaraka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra etontsika amin'ny jobily fa 5 taona ny Ariela ary izy ane no anakinantsika izany fotoana rehetra izany anambona anareo ihany koa izy hanome anareo ny fanahy masina mba hampijoro mandrakariva ho tahafo ny reto zaza amin'ny asa fanompoana izay tanterahantsika. Makasitraka makatelina tompoko Andriamanitra ane omba anareo amin'izay rehetra ataonareo. Misaotra indrindra tompoko. Dia misaotra antsika fiangonana ihany koa. Dia farany afaka manatiny ity. Farany dia saoran'Andriamanitra fa tao amin'ny katekomena dia maromaro nanolo tena. Misy ireo nanolo tena aloha noho ny antony maro samihafa dia mbola tsy miaraka aminay eto. Nisy teo amin'ny 5 mianadaty eo izy ireo dia saoran'Andriamanitra.
noho ny amin'izay fitiavan'izay fa na resy lahatra olona ny fitoriana zay nataonay tsy mahay manao na inona na inona zay fa fantatray fa Andriamanitra no miasa manao ny mandresy lahatra ny olona. Eto zay a dia manetana antsika mbola tsy tara na androany azy ianao no manolo tena anatevina n'izao antoko-pirarelo zao a dia tsy manosy botanana anao zay a tsy sanatry ranony kopo zay ka tonga namana vo mavomavo fa raisinay amin'ny fifaliana raisinay amin'ny fitiavana ianareo tsirairay avy a aza mieritreritra eo tsy mahay mihira fa na tsy mahay mihira azy ianao a dia ao a no mampianatra efa misy an'izany eo. Manam-pikasana ihany koa zay a ny anangana rantsana ao anatin'ny antoko-pira mpitendry zava-maneno dia ianareo zay mana-talenta zany a sy manam-pikasana mba hianatra an'izany a dia raisinay ampitiavana fa ho tanterahantsika eto amin'ny fiangonana zany a dia amin'izay rehefa misy ny zavatra ilain'ny fiangonana nyreny a dia manana foana antsika manana relève. Izay angamba fa makasitraka makatelona dia mirary koa zay raha mirary a ny fanotronanareo anay a anio hariva amin'ny roa zany a marina fa efa misy sahady a zay fitendrena zava-maneno zay dia efa misy mpitendry ao a ao anatin'ny antoko-pirariela androtsirotsy atsika amin'ny alalan'ireny zava-maneno ireny a ary araka ny teny soratra masina hoe mitsofa anjomara sy sodina mitendre zava-maneno lokanga ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. asitraka antsika rehetra riavana tamin'ny fifandroana hoan'Andriamanitra ny voninahitra ary ho azy rery any. eny ary dia miarabantsika ry mpianaka avy ny finoana indray a amin'izao alahady zay hoe alahady manokana eo amin'ny fiainan'ny fiangonantsika amin'izao alahady tondranam-bavaka ihany koa nefa ireto atoko-pihira ary ela ireto toy izao fotoan-dehibe ka repasoavana re amaly fity anareo tsirairay avy. Avy amin'ny sekolelady ny branche sapana sekolelady dia mampatsiahy atsika mpampianatra rehetra fa ny fiaonam-besona dapartany andrefana dia ho tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao eny amin'ny centre de formation agricole eny Andranovaky Mahitsy amin'ny folo maraina fa miainga eto amin'ny fiangonantsika amin'ny fito sasany dia mba